mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fanofanana mpilalao izy ity hatramin'izay nahazatra dia ireo mpilalao eny ambony kianja fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa indray dia ireo mpiandry tsatokazo no mena fiofanana teny amin'ny ivitoeram-panofanana ny fédération eny Carion no nanantanterahana izany. Nanao toivakana mihitsy tato ato ny fifanana tolotry ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ho an'ireo sehatra isan-tsokajiny. Izany natao moa dia mba ho fampandrosoana hatrany ity taranja ity. Tamin'ity herinandro ity ary dia ny mpanazatra mpiandry tsatokazy indray no nanika izany fampifanana izany teny amin'ny fitoeram-pampifanana Carion. Ilay manam-pahaizana avy amin'ny FIFA Bob Broé sy ny tale teknika national malagasy de bon Jean François ary Razafin-Dralambo Jean Paul Naipo Paul moa no nitondra ny traikefany nandritra ny 5 andro. Mpiofana misy amin'ny 12 manerana ny ligy paratra misy no niatrika izany fiofanana izany. Nindra ny fitaopahamaranana nataony zoma atoandro teo ary dia nilaza ity manam-pahaizana avy amin'ny fédération iraisam-pirenena ity fa mendrim-piderana ny mpiofana tamin'ny fahavitriana nananany. Tsapan'ireto andiany voniny reto tokoa mantsy ny tsy fahampian'ny mpiantsatokazo eto amintsika amin'izao fotoana izao. Manoloan'izany indrindra ary dia nanome toky izy ireo ny ampitany traikefa azony any amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy. Ny amolavola mpiantsatokazo tanora ny tena lara-pameana ho azy ireo taorian'ny fiofanana azony.